Ny orinasa-pifandraisana Telma moa no mpanohana ofisialy nietsika salon de l'auto ary maro ihany koa ny tolotra izay omeny an'ireo mpitsitsika mandritra ity hetsika izay farana rahampitso ity. Ny fifandraisan'ny fiarakodia sy ny teknolojia mpifandraisana no anisan'ny avotran'ny Telma mpanohana ofisialy ny salon de l'auto mandritra ity hetsika ity. Anisan'izany ny antsoina hoe tag IP izay fitaovana iray ahafahana mi-géolocaliser na mamantatra ny toerana misy ny fiara. Raha ny amin'ny tag IP ny offre GPS-nay ahafahana mi-géolocaliser ny fiara zany dia rehefa géolocaliser ny fiara dia mora kokoa ny migérer ny parc auto sy ny contrôler ny consommation ana carburant. Ao ihany koa raha ny fantatra ny fibre optique. Koa ny connexion internet nay amin'ny alalan'ny fibre optique satria vitesse no atao mise en avant amin'izany satria tsika mipetaka salon de l'auto dia io connexion internet nay io tonga hatramin'ny 100 Mbps. Ao ihany koa ny connexion internet ho an'ireo olona izay en perpétuel mouvement ozy izy tsika ohatran'ny tomobile sy ny mpitondra azy dia tiany izany fa ny connexion internet amin'ny alalan'ny clé 3G+. Manamarika ity hetsika salon de l'auto ity ihany koa ny lalao tombola goavana iarahana amin'ny Telma izay azahoan'ny tsara vintana fiara iray ary manana safidy ity farany amin'ny fiara sivy. Tsotra ny fandraisana anjara amin'ny lalao, alefa SMS ny hoe salon auto miampy ny anarana feno amin'ny laharana 034 34 00777.